zatratsika dia apetraka amin'Andriamanitra ny fotoana satria afatra avy aminy ity ary zay tsy tompony afatra fa mpitondra afatra fotsiny. Mbola miaso ny anaranao atompo, Andriamanitra tsy to, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, pary ny zavatra rehetra, na ny hitanay maso, na ny tsy hitanay maso, dia avy amin'ny teninao zany. Ary ny teninao miazona an'izany ka tsy mietsika, mandra-pahatonga ny fotoana hanasoranao ny teninao, ka dia rimorimo any amin'ny fahaverezana ny tany. Mamondrafo aminay tompo. Tafio ny hery ny famondraponao, na izaho zay mitory, na ny mpiaino. Na avy aiza izy, na avy aiza, na inona misy azy, na inona misy azy. Tafio zany, famelan-keloka amin'ny rahon Jesosy manadio ny fanasy ny saina, ary ny fanamasinao, mangataka aho, ho feno fanamasinao, izao fitoriana zao, feno ositra, hitondra ny olona ho amin'ny famonjena, ao amin'ny anaran'i Jesosy, satria tsisy famonjena ty ambany masoandro, afa-tsy ao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo, anao ndera sy ny laza, misaotra sy ny voninahitra, fa ho anay kosa ny fahasoavana na ampifahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy na ohatrany vavaka izany. Amen. Tonga ray ny fotoana iarahantsika eto miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenanay. Tonga amin'ilay fotoana isian'ny fanazavana tsotsotra mikasika ny fanambarana izay nentiny teo ny amin'ilay hoe papa anankifito sy lay fahavalo anankiray izay voalaza fa ho lasany amin'ny fandringanana. Voranay avokoa ny fanontaniana sy ireo kritika sy fakasitrahana sy fihetsepo izay nalefanareo avy amin'ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny, ary dia tena tsapanay tokoa fa mangetaeta fahamarinana ny olombelona, ary tsy aty amin'ny tany mahantra ihany na andalam-pandrosoana fa atrahany amin'ny tany mpanankarena indrindra aza dia nazahoanay afatra fanontaniana fanamafisana eny atramin'ny fanoloran-tena aza, dia tonga tsara taty aminay mivavaka mafy ho anareo zay, mba tsy hijanona amin'izao fahita lavitra zao ny fahalalantsika, fa hitombo fahasoavana ary ndray andro any Andriamanitra ny fiadanana ny ampiaonantsika ao amin'ny toerana anankiray izay voahomana amin'izany fiaonana izany. Ka fitiniko vetivety ny zavatra nyresahana tamin'izay farany teo zay, izay nilaziana hoe izay efa tsy izay efa ren'ny olona, tsy izay efa nilazain'ny olona no teneninay. Ilaina zany no mamitina an'izay teny zay, ka ao amin'ny Apokalipsy 7:7 no vakina milamina mba hahafahanao manaraka tsara ny tena tian'Andriamanitra ho lazaina. Ny 7, indro ny hevitra izay misy fahendrena, ny loha 7 dia tendrombohitra 7 izay hipetrahany ny rahavehivavy, ary mpanjaka 7 ireo, efa lavo ny 5, fa ny ray mbola eo ihany, ary ny ray koa mbola tsy tonga, ary rehefa tonga izy dia tsy maintsy mitoetra kelikely. Ny 11, ary ny bibidia izay teo ihany ary tsy eo zao, dia izy no namany 7 mahavalo azy ka lasa ho amin'ny fandringanana. Zava-miafina izay any rahavehivavy izay hita tao anatin'ny fahitana sy nambara tamin'ny faminaniana fa mitaingina bibidia. Tsara ny mampafantatra fa fitsarana ny rahavehivavy ity faminaniana Apokalipsy 7:7 ity, raha mamaky ny 7:7 ka ny andininy voalohany tsika dia milaza hoe ary tonga ny anjely anankiray tamin'izy 7 izay nanana lovia 7 dia nyteny tamiko nanao hoe avy aty dia asehoko anao ny fitsarana n'ilay vehivavy janga lehibe izay mipetraka eo ambonin'ny ranomaro. Ny vehivavy ato amin'ny soratra masina dia aseho amin'ny endrika fiangonana, na hoe ny fiangonana dia miseho amin'ny endrika vehivavy rehefa ohatra hoe kode apokaliptika na apostolika ny filaza azy. Ity zany dia vehivavy anankiray izay tsaraina, zany hoe fiangonana tsaraina, ary ny zavatra tsaraina dia hoe ny zava-miafo ny rahavehivavy, zany hoe ny sekret ny rahavehivavy, na efa lasa zany, na présente amin'ny fotoanany zany, na amin'ny hoavy, navoaka tamin'ny endrika faminaniana. Tsara ihany aloha zany no mametraka kely an'izao hoe iny fanambarana izay nambaran'ny apôstôly teo iny dia tsy anako fa an'Andriamanitra, fa ny tenako kosa dia mpitondra mpanazava n'le afatra, fa tsy hoe nivavaka dia nilatsahany fanamasina dia naminany,
raha ny resaka babilôna na bibidia na vehivavy dia azo lazaina hoe feno ny bokyny apokalipsy ny famohan-kevitra n'izany ary mbola hifampitadiavana ankehitriny ka ny lehibe tamin'ilay fanambarana teo dia ny hoe ireo loha fito izay mitondra n'ilay vehivavy vatsiko amin'ny toko fa 17:7 manao hoe indro ny hevitra izay misy fahendrena ny loha fito dia tendrombohitra fito izay petrahany raha vehivavy ary mpanjaka fito ireo efa lavo ny 5 fa ny ray mbola eo ihany ary ny ray koa mbola tsy tonga ary rehefa tonga izy dia tsy maintsy mitoetra kelikely ary mibibidia izay teo ihany ary tsy eo zao dia izy no namany fito mahavalo azy ka ho lasa mifandrinjanana raha ny fahitana jerena eto zany dia miafara any amin'ny fandrinjanana ary ireo karazana loha na mpanjaka na hoe tompona andraikitra voalohany premier responsable amin'ny raha vehivavy amin'ilay fiangonana no avoaka amin'ity faminany ity saina nge ry mpiaino ajainy fa tamin'ny taona 70 taorianan'i Jesosy Kristy no tonga ny faminaniana tamin'ny mpanompony Jaona apôstôly 70 taona ary ty tanteraka amin'izao androntsika izao zany hoe eo amin'ny 57 taona eo ny fatanteran'ilay faminaniana tsika ty amin'ny 2014 mahita n'ilay fito papa fito mariana avetrany aloha fa tsy fiangonana sekta zao fiangonana zao fiangonana sekta tsy manana tsy tafiditra any amin'ny lapan'ny fanjakana fa fiangonana babiloniana fiangonana katolika ny sekre amin'ny fiangonana katolika no mivoaka ao anatin'ny baiboly ka lasaina tamin'izany hoe loha fito dia tendrombohitra fito izay petrahan-draha vehivavy iny zany dia efa mazava fa tanànan'ny Roma dia napiny lalindalina kokoa le kody apokaliptika hoe ny mpanjaka fito ireo ary efa lavo ny 5 zany hoe papa fito lavo ny 5 teo tsika nanomboka nanisa raha mahatsiaro ianao hoe nanomboka tamin'ny 1929 no ny voan'ny fanisana voalohany tamin'ity tamin'izay 1929 zay tsara ny azavaina fa navery ny fanjakana italiana ny soloan'ny président Mussolini tena ny mafanjakana feno an'ny Vatican talohan'izay izy dia nanomboka tamin'ny 1798 dia niongotra teo aminy ny mafanjakana azy satria ny babony ny maramila frantsay ny rahan'ny Napoléon izy tamin'izany ary dia babo nentina tany Valence ny papa tamin'izany Pius tapaka teo sady tapitra treo ny nafanjakana azy fa ny mahafiangonana azy mahavehivavy azy dia nandeha ihany ka raha teo 1929 zany no manomboka ty fandaharana hoe loha fito ty dia ny 5 efa lavo hoy ny soratra masina mbola lavitra be ny taona 70 ny fatanterahany zany papa anankifito ilahatra ao Vatican zany nefa tanteraka tiako mihitsy ny mametraka anareo amin'izany hoe tsy teny ny apôstôly Benjamin zany tsy ny foroniko fa tsy ndriko kosa fa tenin'Andriamanitra nentiny fanamasina tsy faninanako aman'olona koa zany hoe izy nefa nahita izy mbola tsy nahita zarary be dia be ny mahita dia mandany hery sy vola anaparitaka an'izany ozy izy hoe 5 no efa lavo maty amperyminasa zany Pie 11 voalohany manaraka Pie 12 manaraka Jean 23 papa daholo zany manaraka ny Jean 23 dia papa Paul 6 ary manaraka amin'ny papa Paul 6 dia papa Jean Paul 1er vita le Jean Paul 1er dia ny iray mbola eo ihany le fahenina tsy izy akory io fahenina io fa papa Jean Paul 2 superstar Jean Paul 2 naratra mafy ny lohany tsaika maty izy sitrana ihany gaga amin'ny firenena rehetra nahita azy ary ny fahenina fafito kosa dia voalaza amin'ny baiboly manao hoe ary ny iray mbola tsy tonga ary efa tonga izy dia tsy maintsy mitoetra kelikely Benoît XVI sy ny démissiony
tiako apetraka aminao zany fa tsy tokony isy faminaniana fanampony tsony zany satria fa 70 taona talohan'i Jesosy taorianan'i Jesosy Kristy nivoaka zany hoe vetivety ihany le mpanjaka fahafito na le papa fahafito iza ndray ny mbola ho aminany amin'izany satria mazava ny soratra arabaky teny ny fatanterahany ary ny alan-darana Benoît XVI 7 anefa n'le tendrombohitra 7 leloha mbola tsy tonga ny farany dia efa nanomana efa fantatra Andriamanitra fa apiditra loha fahavalo ny fiangonana misy an'ity raha vehivavy ty de eo le voalazantsika amin'ny 17 manaraka zany le loha 7 de manaraka ny 17 ary ny biby ty zay teo ihany ary tsy eo zao de izy no namany 7 mahavalo azy ka ho lasa ao amin'ny faninganana misy zavatra tiako azavaina aminao raha le loha 7 teo de nazavaina hoe loha 7 mpanjaka 7 fa ty fahavalo ty de tsy nosokajina tsy noklasena tsy nalahatra ho isan'le 7 intsony ary tsy natsona tamin'izany hoe isan'ny 7 intsony fa tsy indrina tsara ny fiantso azy hoe ny bibidia izay hitanao sy tsy eo zao izy ny namany 7 mahavalo azy tokony hoe le loha fahavalo nahoana moa tsy loha fahavalo satria 7 ihany ny hita tamin'ny voalohany de napetraka ty fahavalo ty ho namany reto fa bibidia ny fiantso azy manahoana moa le izy io ny lasa bibidia zany hoe miverina tany amin'ny fiandohana ka mamaky ny apokalypsa 7:7 tsika de ny bibidia ny fiantso azy miverina amin'izany zany ty etape misy atsika amin'izao fotoana zao ty inona nataon'le bibidia rehefa tamin'izy mahabibidia ary inona no ataony amin'izao fotoana zao ilainao no mahafantatra an'izany kanefa alohan'ny midiratsika amin'izany de voalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe io ny 7 mahavalo azy ka ho lasa ho any amin'ny fandringanana ho any amin'ny perdition zay tsy azo ialana fa tahaka namarina n'le loha fahafito ny mahamarina n'le hoe ho any amin'ny fandringanana izy iza oviana ny tonga io fandringanana io inona ny hevitry le fandringanana ny hevitry ny fandringanana nge de fahaverezany la perdition zany hoe ity vehivavy ty zany sy zay tsy hamombamomba azy de voahomany faminaniana fa ho any amin'ny fandringanana tahaka ny hoe voahomana ny loha 7 de tanteraka voahomana le loha ray fahafito hoe vetivety de tanteraka voahomana le fahavalo de tanteraka oviana ny fandringanana iza ny araka aminy inona avy ny fambara manasanao a anaraka n'zany akaiky satria velona am'izao aritsika zao a zany zavatra zany todika akavanana tsika io izy todika akavitsika io izy miazakazaka ny loantsika io izy todika anerintsika io izy olona mivavaka reo nahoana no mahatonga n'Andriamanitra mitsara azy ho any am'fandidipitsakana any am'fandringanana fa inona ny nataony no lasany amin'ny fandringanana izy nefa izy mivavaka Andriamanitra ny fiadanana ny ampifony fananao ary atonga anao angetaeta famany sambatra zay nona sy mangetaeta ny famany fizy novokisany manasanao a anaraka tsotsotra ny fandarana eto amin'ny TV7 fois fa isy fahazavana lehibe ho tonga aminao atonga anao atoky ny fanoloratenanao an'Andriamanitra matetika matsy misy miteny sao de tsy Andriamanitra ndray sao de tsy Jesosy marina fa betsaka ny Andriamanitra betsaka ny Jesosy betsaka ny apôstôly fa lazaiko aminao kosa ny fanoizanao ny fanarahana nyty fandaranyty kosa de atonga anao anana fatoka inona hoe tena le famonjenao amin'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona no anoloranao tena ary tsy ho any amin'ny fandringanana na misy ary ny olona ho any amin'ny fandringanana nefa mpanompon'Andriamanitra de misy zavatra tsy marina zany tao fa ho tena ho any amin'ny famonjena tena araky ny famarinana misaotranao a nanaraka ny fandarana zay nyetiko teto amin'ity TV7 fois ty Andriamanitra ny fiadanana hitanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo soava tsara veloma tompoko